Ho an'ireo teraky fiteva zany dia etsy amin'ny ANS Ampefilo ny fotoana rahampitso. Lafim-baovao hafa kosa indray, mila paosin-drà miisa 4,4 isa-taona ny banky fitehirizan-drà etsy amin'ny hôpitaly AJR Ampefilo, ka ny 4,1 amin'izany dia entina amelomano ny filana eto Antananarivo fotsiny. Ny 20 isan-jaton'ireo mpanome rà nefa dia avy amin'ny fianakavian'ny marary ary ny 20 isan-jato fotsiny ny avy amin'ireo tsara sitrapo. Izany indrindra no nahatonga ny malala-tanana nanatanteraka hetsika fanangonan-drà maimaimpoana niaraka tamin'ny banky fitehirizana rà, ka isan'izany ny vondrona Filatex nitondra ny anjara birikiny ary ny karakara fanangonan-drà tetsy amin'ny tokotanin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mila paosin-drà miisa 4,4 isa-taona ny banky fitehirizan-drà etsy amin'ny AJR Ampefilo, ka ny 4,1 amin'izany dia entina hamenona ny filana eto Antananarivo fotsiny. Ny 20 isan-jaton'ireo mpanome rà nefa dia avy amin'ny fianakavian'ny marary avokoa, ary 20 isan-jato fotsiny ny avy amin'ireo tsara sitrapo. Izay no nahatonga ireo mahalala-tanana nanatanteraka hetsika fanangonan-drà maimaimpoana niaraka tamin'ny banky fitehirizana rà, ka isan'ny nitondra ny anjara birikiny amin'izany ary ny karakara fanangonan-drà maimaimpoana tetsy amin'ny tokotanin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely ny vondrona Filatex. Famonjena ny hafa sady fahasalamana ho an'ny tenako satria mila soloana ny rà. Rehefa tsy manolo rà ianao zany dia raha maloto foana ny miasa ao anatin'ny vatanao dia miteraka tsy fahasalamana. Fa mba mila asorona indray mandeha isaky ny 3 volana ny rà zany farafaratsiny dia mba misolo rà vaovao, satria raha vao miala ny rà dia misy rà vaovao miditra ao anatin'ny vatanao amin'ny alalan'ny sakafo hohaninao isan'andro, dia mba misolo rà madio ny hafa voavonjy ny tena salama. Anjaton'ny maherikely nisan'ireo olona indrasan'ny vondrona Filatex anome rà tamin'ity androany ity. Hetsika izay fafanao isa-taona izy ity amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra ny vondrona. Napetra ny olona ara-pameana tokoa ny fampiroboroboana ny fahasalamana, satria raha salama ny mponina ao amin'ny firenena iray dia afaka mamokatra tsara ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Etsy andanin'izany eo fanampianan'ny banky fitehirizan-drà ihany koa izao hetsika izao mba hitombo ny safidin'ireo marary izay mila rà.